ho avy masika no sady ampiasa hery politika rehetra zay anana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, filoha mpanorina ny antoko politika tiako Madagasikara. Tamin'ny fomba ofisialy no nanaovan'ny fanambarana fa ho isan'ireo kandida hirotsaka ho fidinina ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Madagasikara izy. Noho ny fangatany vahoaka malagasy, vahoaka ny arivo, antoko politika, vondrona politika, ny ray aman-dreny, ny tanora sy ny maro hafa no antony nandraisan'ny fanapahan-kevitra fa amaly ny antso ka nirotsaka ho fidina ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Madagasikara izy. No amafisiny tamin'ity fanambarana ity fa manome toky hatrany izy fa tsy hamela ny vahoaka malagasy irery. Efa nanokana ny androny rehetra anompona firenena, anarenana ny firenena izy. Tandrazana iaramanana i Madagasikara hoy izy. Noho izany dia antoky ny fisian'ny demokrasia marina, ny fanatanterahana fifidianana madio, milamina, mangarahara ary manara-dalàna hoy izy tamin'ity fanambarana zay nataony androany ity. Voraiky ireo fangatana nataonareo mba ilatsahako ho fidina ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Satria efa nilaza taminareo fa tsy amboadidy. Efa nametoky anareo fa tsy hamela ny vahoaka malagasy irery. Ary efa nanambara taminareo aho fa hanokana ny andro rehetra iainako anarenana ny firenena malalatsika ity. Noho izany rehefa nandinga tamin'ny fotoana, rehefa avy niresaka sy nahazo ny tsodrano avy amin'ny fianakaviana, indrindra inena, rehefa avy mifanakalo-hevitra tamin'ireo namana sy tapaka mpanao politika sy ireo fikambanana maro samihafa, rehefa avy niresaka tamin'ireo rafitra mikarakara ny fifidianana ary rehefa nahazo ny tsodrano ray aman-dreny dia nametraka teo am-pelatanan'Andriamanitra ny fikasana sy ny faniditsika rehetra. Ny asa izay ho atao dia nanapa-kevitra fa hirotsaka ho fidina ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Madagasikara. Noraisiko izany fanapa-kevitra izany ho fanarenantsika miaraka ny renivohitra Madagasikara ary ho fanomezana ny tolona ho fanavotana ny malagasy. Apetraka manomboka androany ireo fangatahana ny antontan-taratasy rehetra ilaina amin'izany filatsako ho fidina izany. Mino aho fa tsisy intsony ny sakatsaka tsy ahafahan'ny kandida ilatsaka ho fidina amin'ny fifidianana izay ho avy. Toy izao kosa ny reaksion'ny mpanao politika sy ireo mpanaraka toedrana politika nanoloana n'ity fanambarana izay nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ity. Solombavam-bahoaka sy teny randrena soloniako manokana dia nisaotra ny Marc Ravalomanana namaly ny antso izay nataony. Tsy ny amboadidy ary nirotsaka ho fidina ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Madagasikara. Arak'izany, mizotra amin'ny lalana makany amin'ny fandresena sy fitohizan'ny tolona isika hoy sy teny randrena soloniako. Mba hamaranana aingana ity fitondrana kitoto miteraka fijaliana ho an'ny vahoaka malagasy ity. Ary nofaranany tamin'ny teny hoe firaisankina no hery. Hitataratra arak'izany fa manohana hatrany ny avy amin'ny firaisankina amin'ity firotsahany Andriamatoa Marc Ravalomanana filohantsika teo aloha ity ho ben'ny tanàna Antananarivo. Marihana fa efa nanao antso avy sy teny randrena soloniako tamin'ny 10 Aogositra 2024 lasa teo nangataka ny firotsako fidiny Andriamatoa Marc Ravalomanana ho ben'ny tanàna Antananarivo. Iny tokoa fa namaly an'izay antso izay i filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Ndao arahantsika kely ny antso avy izay nataony sy teny tamin'ny 10 Aogositra lasa teo. Azahoantsika antoka ny fandresena, mba azahoantsika ny fitohizan'ny tolona ka hamaranana haingana izao fitondrana tsy mahomby izao ary mba hanome hery indray ny vahoaka malagasy izay efa reraka sy miravoravo tanana ankehitriny. Dia mangataka anao izahay Andriamatoa filoha Marc Ravalomanana mba hirotsaka ho ben'ny tanàna efa Antananarivo renivohitra Madagasikara. Toy izao kosa ny reaction an'i Randriamasina Tanaela, filoha-mpanorina ny organisation OMAD na alavena hoe 1000 a day. Nampiseho any rehetra izy fa manohana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay nirotsaka ho fidina ho ben'ny tanàna Antananarivo. No marihany fa saika ilatsaka hono izy
fa noho ny nahita ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay noeritrretina fa nahavita be teto amin'ny firenena dia nanapa-kevitra izy anohana avy hatrany. Araka nambarany tao amin'ny page Facebook dia zao: rehefa nandinika ny 20 taona nandalovan'ny firenena isika dia mahita fa i Andriamatoa Marc Ravalomanana sy filoha teo aloha Ery Rajaonarimampianina no nahavita nitondra fiovoarana tao Madagasikara hoy izy. Marihana fa sady tsy mpanohitra ny fitondrana izy no sady tsy pomba ny fitondrana fa mijoro hatrany amin'ny fandresen-dahatra izay misy ao anatiny tsirairay. Raha lazaina fomba hafa dia ny azy dia mifototra amin'ny fandresen-dahatra fa tsy fanompon'olona. Randriamasy Natanaela miarabanao ary faly mirary soa aminao amin'izao andro zoma izao indray. Vaovao mahafinaritra be nitako androany tao amin'ny Real TV satria dia henoko fa ilatsaka ho vidiana ho ben'ny tanàna ny Antananarivo ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc ka dia manohana an'izany 100% ny tenako. Ary noho izany antony izany raha nisy ny taminareo efa nahaino sisio mety ilatsaka ao dia izao tsy ilatsaka ao fa hanohana an'izany ray aman-dreny fantatra fa nahay nitondra sy ny tantana ny firenena izany. Ny tena moa sady tsy manohatra ny fitondram-panjakana no tsy pomba ny fitondram-panjakana, zany hoe ny tena zany moa tsinitsinina. Ka noho izany par conviction foana ny atsika ka Ravalomanana Marc no tohanantsika amin'izany fifidianana ho ben'ny tanàna ny Antananarivo zany, mankasitraka ary mankahery anazy amin'ny fanomanana an'izany fifidianana izany. Toy izao kosa ny réaction ny Afakandro Christian sy mbaombahoaka voafidy tao Mahajanga manoloana ny firotsako fidin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana filotsika teo aloha. Raha te handroso ny tanàna anankiray dia mila ben'ny tanàna manana traikefa. Kapoaka an'io ka hoy izy nanitsy ny Andriamatoa Marc Ravalomanana. Toy izao kosa ny réaction ny Rina Rakotomanga izay anisan'ny mpilelaka ny Andry Rajoelina numéro 1 raha ireo mpanoha anazy no jerena. Toy izao ny réaction: nisaotra n'Andriamatoa Marc Ravalomanana izy fa namaly ny antso izay nataony tao amin'ny page Facebook-ny. Toy izao ny voasoratra: misaotra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana namaly ny antso nataoko mba hisy ny fifaninanana masina eo amin'ny mianaka ka irotsahany ho fidiny ben'ny tanàna Antananarivo. Faly aho ary tena faly fa nihaino ny fangatahako izy ka ho adinombalain'ny mpianakavy izy ity. Izaho sy ny ekipa efa vonona, isika rehetra efa miasa mangina any an-tanàna rehetra any ho famerenan-kasina sy fampandrosoana tena izy any arivo mamitsika hoy izy. Ho antsika izay tsy dia naharaka mety ho gaga raha mahita ny Rina Rakotomanga nisaotra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny amin'ny firotsam-kofidiana ho ben'ny tanàna Antananarivo. Marihana fa efa tamin'ny 5 Aogositra lasa teo i Rina Rakotomanga no nangataka zavatra mba iriny teo amin'ny fiainana mba irotsahan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana hifaninana aminy amin'ity fifaninanana fifidianana ben'ny tanàna ity. Toy izao ny publication izay nataony tao amin'ny page Facebook: zavatra iray mba iriko raha tena sady kory zareo reto ny hifaninana mivantana amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna ho avy ho any arivo. Samby tiany arivo izahay mianaka fa samby manana fomba hitiavany azy sy ny ikolony azy. Samby mikatsaka sy mihevitra zavatra tsara ho an'ny mponiny arivo fa samy hafa ny fomba hitondrany sy anehoany izany. Say ve izy adinombalain'ny mpianakavy izay resy tsy akoraina izay maharesy tsy obiana. Lafinkavanay avy amin'ny reniko mantsy izy io avy amin'ny vadiny Ramatoa ben'ny tanàna teo aloha Lalo Ravalomanana nipotra tao Ambohimandry tao. Dia say koa ve ianareo rehetra mpanaraka eto hiara-hiatrika izany isika? Misy tezitra be indray izao eto amin'ny rindriko eto nefa resaka politika sy fitiavan-tanindrazana no tena ambara. Mahazo tezitra fa tsy mahazo manompa na manambany azafady fa tonga dia voafafa. Izay ny ambangovangony ny afatra nampitainy tao amin'ny rindriny Facebook tao. Araka izany rehetra izany dia afaka milaza isika fa afana dia afana no sady enjana ny fifaninanana amin'ity fifidianana ben'ny tanàna amin'indray mitoraka ity. Ny kandida efa fantatra mazava aloha hatreto dia filoha teo aloha Marc Ravalomanana
Ramatoa Rina Rakotomanga ary ny candidat zay atolotry ny mouvement Gasikara solombavambahoaka Gasikara Fensoa no afantarany maro azy fa mbola tsy fantatra hatreto iza no atolotry nyty mouvement Gasikara ity. Efa nanao fanambarana izy ireo 2 andro lasa zay makasika ny fandraisan'izy ireo anjara amin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Ndao aratsika kely zany. Nanapakevitra iaho miaraka amin'ireo rehetra fa ajoro manomboka androany ny tambazotra lehibe iray antsoina hoe mouvement Gasikara. I Gasikara Fensoa sy ny mouvement Gasikara dia mipetraka ho mpampitambatra na rassembleur ka iantsona ny pirenena rehetra na pomba n'iza dia anao taloha na loko inona ianao taloha dia antsona entana iara isala hitondra vahaolana ho amin'ny fampandrosoana ny firenena. Averika any fa malagasy ianao vao manohana antoko politika. Io indrindra no foto-kevitra aseho amin'ny logo izay hitatsika mampitambatra ireo everina ho loko politika rehetra misy eto amin'ny firenena. Na loko inona ianao na loko inona dia itampamarana dia zao itataratra kehitriny fa mafy dia mafy miazakazaka ny petraka eo amin'ny toeran'ny ben'ny tanàna Antananarivo. Araka nitatsika teo fa efa nanao fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay anisan'ny manana hery politika matanjaka indrindra eto andrenivohitry ny Madagasikara. Manaraka azy eo i Ramatoa Rina Rakotomanga izay anisan'ny mpilelaka ny fitondrana tamin'izany fotoana izany ary ankehitriny moa mirotsaka amin'ny anaran'ny tenany manokana izy ary ho hita eo izay ny mety ho vokan'izany. Ary ny fahatelo farany dia ny candidat zay atolotry ny mouvement Gasikara na atolotry ny solombavambahoaka Gasikara Fensoa. Araka izany dia aratsika miandalana eo mety ho toy n'ity toedrara politika ity. Ary zay ihany koa mamarina ny videontsika androany aza adino misabone sy manisy izay amin'ny videontsika amanaraka indray.